Ny 2 novambra Mopera Remy Albert Pretra amin'ny fikambanan'i Jesoa fantatry maro no tsaroantsika androany ny vaninandro nafatesany dia tsy iza fa i Mopera Remy Albert. Tao Antananarivo i Mopera Remy Albert niteraka ny 2 oktobra 1970. Tao amin'ny sekolindry frera tao Andohalo no nanomboan'ny fianarany. Rehefa nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat izy ny taona 1970 dia niditra tao amin'ny fikambanan'ny religiose Jésuita. Nianatra filozofia teny Ambatoroka tao amin'ny seminaira Zokiny rehefa nahavita amin'ny fianarana teny Analamahitsy. Nakany ivelany nandalina ny teolojia tao amin'ny Université Grégorienne de Rome. Nody teto Madagasikara ny taona 1970 ka nitana andraikitra maro indrindra fa teo amin'ny sehatry ny serasera toy ny tao amin'ny radiopirenena malagasy sy ny gazety La Croix ny Madagasikara. Voafidy indrony sesy ho filohan'ny olafitry ny mpanao gazety ny taona 1770 hatramin'ny 1970. Isan'ireo nandray anjara tamin'ny fampianarana ireo tanora mpianatra nandalina ny asan'ny fanaovana gazety teo amin'ny ambaratonga ambony ihany koa ny tenany tamin'izany fotoana izany. Tsy nisehatra ny fiangonana fotsiny ihany no nahafantarana n'ity olo malaza amin'ny finoana ity fa nandray anjara ihany koa izy teo amin'ny raharaham-pirenena na mivantana izany na ankolaka toy ny tamin'ny taona 1770 izay nitarika ny fanagadrana azy tany amin'ny fonjany Nosylava niaraka tamin'ireo mpianatra. Ny taona 2010 no nandehana ny sotro ronono kanefa mbola novidian'ireo lehibe mpiangonana tao amin'ny FFKM ho sekretera jeneraly ihany izy hatramin'ny taona 2010 na dia efa nananika ny 770 taona ny aza. Nodimandry ity olo malaza amin'ny finoana iray ity ny zoma 20 novambra 2010 izany hoe teo amin'ny 220 taonany. Tsy olo ny fiangonana fotsiny Mopera Remy Albert fa tena olo ny firenena ihany koa. 20 novambra 1970 nahatongavan'ny milina fanaovana printy voalohany teto Madagasikara ny Charles Ovenden.